Ety amin'ny toerana izay andehanako ety zany atao hoe Abbey Road. Ho an'izay tsy mahafantatra na ho an'izay mahafantatra dia toerana manan-tantara ity satria voarakitra ao anatin'ny diskany les Beatles tamin'izany andro izany dia nataon'zareo couverture tamin'ny albumany Abbey Road ilay toerana dia andalo eo isika izao dia asehoko anareo fa ho an'izay mahafantatra ny histoire fa zany hoe tsara koa ilay tanàna dia aseho kely zany atao hoe tanàna mandroso sady madio fa tsy ohatran'ny ao Antananarivo. Sy afa-tsy mbola ody any Madagasikara fa raha izao ngambany hoe ody any miaraka amin'ilay fako be. Alohantsika mandeha araka fanazavako teo zany dia andehandehantsika fa tsy resaka fitsarana fa aleo aloha ilay fitsaran'ireo any angingina kely dia miandry ny ataony fitsarana malagasy tsika en sachant que mila fitoriana aloha ny paka sy ny bioko izay vao afaka hoe manokatra fanadihadiana ary normalement raha logikan'ireny zavatra ireny na ny gouvernement mitory na izy complice efa fantatsika fa nilaza zareo fa tsy hitory dikan'izay miandry ny société civile rehetra ao Madagasikara zany tsika metraka fitoriana mikasika ny corruption ataon'ireo mpitondra ireo sy ny association de malfaiteurs ataon'zareo fa tonga eto amin'ilay toerana atao hoe Abbey Road za io dia asehoko anareo ohatr'izao ilay izy eto amin'ity place ity hitanareo feno olona satria misy touriste be dia be maka sary eo amin'ilay toerana dia manao ohatran'ny Beatles zany zareo maka sary eo koa mandeha amin'io passage piéton io eto amin'ity toerana ity ny atao hoe Abbey Road. Abbey Road. Toerana ny rasy lohan-drasantsika hoe lasalasa ny olona dia misy touriste be dia be ohatr'izao zany maka sary ny olona dia maka sary eo amin'ilay lalana eo amin'io lalana io mahagaga zavatra ohatr'izany dia fa attraction ty andafy ety dia asehoko anareo hoe antsy ilay studio nanaovan'ny Beatles za koa ka mila miampitety za bon ben Abbey House antro zany ilay studio misy an-jareo tamin'izany